Mpianatra fito amby efapolo mianadahy vita fianarana sage-femme sy infirmier généraliste tao amin'ny sekoly ISFPS na Institut supérieur de formation des paramédicaux de la Sofia andiany fahatelo misalotra ny anarana faneva navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo. Isan'ny mampiavaka izy ireo zany regny isan'ny promotion nahazo formation mafimafy kokoa ary afaka miditra amin'ny sehatr'asa avy hatrany satria ampy ny stage ary ampy ny cours théorique afaka miatriky fagnadinana idirana amin'ny mpiasam-panjakana zareo satria ny école moa manana agrément ara-dalàna. Mamporisika zareo hiditra amin'ny sehatra ambonimbony hanao fianarana satria amin'izao fotoana izao fa misy ny masters fa misy ny doctorat. Tao anatin'ny 3 taona ny faharetan'ny fianaran'izy reto ary ny tolorana diplôme licence raha navita. Roa mianadahy reto kosa ny major de promotion. Nandritra ny fotoana nisy koa ny fanolorana ny fagnon ho an'ny promotion zoky sy zandry ny fandimby. Le tanjona aloha tegna mbola anohy amin'ny fianarana. Ny mpampianatra moa zany tegna magnano amin'ny asany. Tegna miezaka moa zareo na amin'ny stage zany na amin'ny fampianarana l'école. Tena miaritra maloha tato agnatin'ny telo. Fantatra fa nandritra ny sin'ny sekoly ISFPS ity mahatratra 7 amby 50 amby zato ireo mpianatra navoaka.